Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany no saintsainy ny andro aman'alina dia tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoha amin'ny fotoanany ny raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra ataony lavorary. Lotsisika ivavaka. Andriamanitra tomponay tsara sy masinay indrindra sy any an-danitro, manolotra ny dera ny laza ny saotra ny voninahitra ho anao zahay. Noho ny tombontsoa lehibe indray omenao anay ankehitriny, afaka manatanteraka izao fanompoam-pihavana masina izao. Manatria Andriamanitro ao anatin'izao fotoana izao, satria anao efa niteny fa raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia voany aho. Mino an'izany zay ary manantenany izany, ka dia amangy anay amin'ny fomba manokana ianao amin'izao sabata masina izao. Anambara ny teny fahamarinana eto izahay. Mitenena Jehovah fa vonina iaino anao zahay, ary omany koa ny foamam-panahy ny mpiaino rehetra, mpanaraka izao fandarina izao, mba ho vonina andray izany teny avy aminao izany, ka ho raisinay ho ampinga, ho fiarovana eo amin'ny fiainanay izany, ary hamelombelona ny fanahinay. Dia apetraka ifenom-pelantananao ary ny toy n'izao programa izao, fatononay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompontsika, izahay distrika nandrondra amin'ity sabata maraina amin'ny fampom-pihavana ity. Ny fitahinany eo amintsika tsirairay avy ary ny fahasoavany eo amintsika amin'ity sabata tontolo andro ity. Fanomboantsika ny fotoana sy fanoizantsika izao fampom-pihavana izao dia ataontsika ny laharan-kira faharoanjato. Laharan-kira faharoanjato.
mbola eo am-pitsanganana ihany dia manasa antsika handray ny soratra masina ka ovakitsika ny eo amin'ny jaona toko fahatelo ny andin'ny faina ambin'ny folo jaona toko fahatelo ny andin'ny faina ambin'ny folo dia toizantsika ao amin'ny romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andin'ny faraka ambin'ny folo romana toko fahatelo ambin'ny folo ny andin'ny faraka ambin'ny folo ary ny farany titosy toko faharoa ny andin'ny faharoa ambin'ny folo titosy toko faharoa ny andin'ny faharoa ambin'ny folo rehefa iaraha mahita zany dia zany no hamaky azy amin'ny feo avo isika kosa anaraka jaona toko fahatelo andin'ny faina ambin'ny folo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay romana toko fahatelo ambin'ny folo andin'ny faraka ambin'ny folo romana toko fahatelo ambin'ny folo andin'ny faraka ambin'ny folo ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo ny fahatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao ninoantsika titosy toko faharoa ny andin'ny faharoa ambin'ny folo mampianatra antsika handay izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy filazan'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onona sy ny marina ary toe-panahy araka amin'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao ho tehinana izany teny izany asoan'ny fiainantsika tsirairay avy amen manasa antsika andeha ampilefitra andohalika antsika sika hivavaka mandohalika ry tompo Andriamanitra indrenanarinay tsara sy masina indrindra izay nandanitra any eo endrera eo ny hafalianay ny mbola ny antsonao anay zanaka ary zanakao tokoa zahay sady miara mandova amin'ilay zanakao dia Kristy Jesosy izany ray malalo mitondra ny tsy fahamendrianay rehetra eto anoloanao izahay mba hanamasinanao anay tahaka ny fanamasinanao ny sabatanao ary fantatray ry malala fa manatrika izao fotoana izao ianao ka dia enganeo mendrika anao izao fotoana rehetra izao ary hahamasina anay tsirairay avy anao ka hitandrina an'izany izay tahaka ny fahamasinan'izany sabatanao izany ray malalo mangataka aminao ihany koa zahay ho an'ny tontolo izay misy anay izao miaina amin'ny faharatsiana zahay ny fanerenay ray malalo dia aniraka amin'ny fanenao masina ty anatinay tsirairay avy anao mba hahatonga anay hiezaka hanatratra ny tanjony ny fahamasinana rehetra mba hahatonga anay hiomana amin'ny fiavianao be voninahitra mangataka aminao zay ray malalo raha misy ireo namanay tsy afaka manatrika an'izao fotoana izao dia mangataka aminao zay mba hamangana izy ireny tsirairay avy ka ny fiainanay rehetra tompo dia ho feno ny fanatrehanao metezanao anatrika feno izao fotoana izao fa apetraka sy tonona no anarantsio Kristy irery any izany vavaka izany amen amen fotoana manokana no handrentsika amin'ity sabata manokana ity anisan'ny fifaliana ho an'izay nandray fanambinana ary hafaliana ho an'izay nandray fahasoavana ary anisan'izany fahasoavana izany no mahatonga atsika eto amin'ity toerana ity nambinina atsika tamin'ny zavatra rehetra ary izany fanambinana izany no nahatonga ny Davida raha manao fanambarana ao amin'ny Salamo 150 ny 140 manao hoe manatera fanatim-pisaorana ho an'i Jehova fanehoana ny fankatoavana izany
efa novonjena ianao, efa nosotonina tao anatin'ny lavaka ianao, ary nitateran'Andriamanitra taminao izay rehetra nangatanao. Mandolotra ny tenanao ianao, izany no anisan'ny fanatitra akasitran'Andriamanitra. Ny tenanao manokana, anisan'ny akasitran'Andriamanitra ihany koa. Ny famerenanao, ny fitondranao, ny tsy fanadononao, ny fanatitra amin'ny ora masin'ny sabata, indrindra tahaka izao. Eo ampandraisanao izay efa nomaninao, dia ilay tsara indrindra, ilay efa natokana ho an'Andriamanitra, dia andehantsika hiaraka hivavaka ho amin'ny andraisan'Andriamanitra, ankasitran'Andriamanitra izany fanatitra izany hivavakantsika. Tompo malalo, nambinina ary nandray fahasoavana avy aminao izahay. Ny asa-pivelomana, ny asa rehetra izay natolotra ho anay, ankehitriny izay dia tonga eto anatrehanao, mamerina mahatsiaro, mitondra ny fanatim-pisaorana ho fankasitrananao, satria efa novonjenao izay, noho ny fahasoavana no raisina tamin'ny alalan'i Jesosy. Ankasitrao Tompo izao fanatitra izao, ny anaran'i Jesosy. Amen. Fandrorantsika sy ho famerenantsika ny fanatitra sy ny fahafolo-karena ho an'i Jehova, dia iarahantsika manatanteraka ny laharan-kira 7 sy 200. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana manokana natao antsika ankizy, isika izao dia nitory-teny ho an'ny ankizy izany. Faly miarahaba-nako antsika kayavana tokantrano anitra ankizy, mialohan'ny hidikantsika amin'izay anefa dia andehantsika hiaraka hanao an'ilay hira vavaka izay efa mahazatra antsika ho Ramama. Tu
amin'ity an'ity sika rakizy a dia anaraka tantara anankiray izay entintsika andraisana lesona indray ao amin'izao sabata mahafinaritra izao. Tantarana ankonana anankiray a misy dada neny dia nananjanaka lahtokana izy ireo. Ny nampiavaka an'ity ankonana ity a dia ankonana izay nanarena be izay natao olovain'ito zanany a tokan'ito izy. Nifankatia tokoa i dada sy ilay zanany lahy ary fahazaran'izy ireo a ny misangisangy miaraka amin'ny lalao. Indray andro anefa rakizy dia nampalahelo nanjombona ny fiainan'izy ireo. Nampalahelo fa maty a ineny. Tsy misy afa-tsy dada sy ilay tovolahy intsony izany izao. Kanefa voamena ampifamantotra ny fankatiavan'ny dada sy ilay zanany a izany. Rehefa nandeha ny fotoana dia efa tovolahy lehibe izao a ilay zanak' dada. Na dia efa lehibe ary izy a, efa be andraikitra sy be fasahirana satria efa olon-dehibe, dia tsy niova ny fifandraisan'izy mianaka fa mbola nifankatia be ihany a izy ireo. Indray andro koa nefa dia nampalahelo, ndaosy ny fahafatesana koa ilay zanakalahy tena tiandrainy. Fotoana tena nampalahelo koa izany satria ilay zanaka nantenaina indray izao a no tsy maintsy alevon'ity raim-pianakaviana ity. Tamina alahelo mafy ny hatrehany an'izany. Tsarony matetika ireo fotoana mamy rehetra nananany anjanana. Izao mantsy dia tsy misy afa-tsy izy intsony sady tsy manana mpandimby intsony koa izy. Nanapa-kevitra ary ity raim-pianakaviana ity hampanamboatra sary hosodoko misy endrik'ity zanan'lahy ity izay efa nodimandry. Natao ngeza dia ngeza tokoa izany sary izany a ho fahatsiarovany azy. Dia namela hafatra izy fa ny fananany rehetra izay tsy misy mpandova intsony dia toy izao no andaminana azy rahatr'izay rehefa maty koa ity raim-pianakaviana ity. Rehefa maty izy a dia izao ny afatra napetrany hoe atao lavanty avokoa ny fananako rehetra ary io sary ny zanakilahy io a no zavatra amidy voalohany. Ka rehefa lafo io sary io a izay vao azo tohizana ny lavanty ho amin'ny fananana rehetra. Dia nanohy ny aina reriteny a ity rangahy lehibe ity mandra-pahatonga amin'ny fotoana izay notiany mandro koa. Rehefa tonga ary izay fotoana izay dia nitanterahana ny hafatra navelan'ny tompony fananana ny amin'ny harem-be izany izay tsy misy mpandova intsony. Araka ny hafatra natao a dia atao lavanty a ny fananana rehetra saingy ilay sary hosodoko misy ny saran'ilay zanakalahy izay ngeda dia ngeda tokoa no tsy maintsy amidy voalohany. Kivy sy reran-tsaina nefa rakizy ilay lehilahy izay nampendreketana an'izany satria tsy nisy nazoto hividy an'ilay sary mihitsy a ny olona. Araka ny hafatra nefa dia tsy misy na inona na inona azo atao hanohizana ny lavanty raha tsy lany ilay sary. Noho ny endrik'ity toe-javatra ity izay tsy dia mahazatra loatra dia nalaza tamin'ny fampahalalam-baovao izany. Elo teny rehetra teny. Tanatin'izany dia nisy lehilahy mahantra anankiray naheny amin'ity zava-mitranga ity. Mbaliana izy hoe inona ary n'izany zavatra mitranga izany dia nanapa-kevitra izy ho any amin'ilay toerana izay nitrangan'ny lavanty. Rehefa nanatrika teo izy dia naheny amin'ny tantaran'ity sary ity. Tohana ny fony dia tapa-kevitra izy hoe handeha hovidiako ity sary ngeza dia ngeza ity amin'ny vola kely dia kely izay mba tany aminy. Zava-miafina tsy nisy nalala nefa rakizy dia izao. Ny afina tao ambadika io sary io, didim-panana anankiray milaza fa izay mividy io sary io no mpandova ny fananana rehetra. Miova tanteraka amin'ny fiainan'ity lehilahy mahantra ity, izay tsy nanana n'inona teo aloha, lasa mpandova mpanefoefa ankehitriny no ilay ny safidiny raisiny mividy an'ito sary ngezany dia ngeza ity tamin'ny vola kely dia kely mba nananany. Misy ray be fitiavana ihany koa rakizy izay mananjanaka tokana tena tiany. Izao anefa satria tena be fitiavana be mihitsy ity ray ity ary tiantsika ihany koa dia tsy tiany ny ijaliantsika mandrakizay anaty fahoriana sy fiafiana samihafa ka mba ahafahantsika ahafahanao manana fiaina mandrakizay feno fifaliana sy fahasambarana dia nafony io raim-pianakaviana be fitiavana io ny zanany. Tsy izany be fitiavana izany fa Andriamanitra sy Jesosy zanany. Ka izay rehetra mino azy
dia azo fiainana feno fifaliana sy fahasambakana. Zao le vakiteny hojerevantsika rakizy ao amin'ny jaona toko 7:5-10, jaona toko 7:5-10 sokafany ny baibolinareo any an-trano any fa zao mivakiny aho hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa ina moa no tian'ilay tenenina hoe mino? Rehefa mino an' Jesosy tsika rakizy dia voalohany indrindra mankatoa ny teniny, izay tenin'Andriamanitra rehetra rehetritsika dia ankatoa avintsika. Faharoa mankatoa ny fitantanany ny fiainantsika isika, ary farany dia manaiky izay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika. Izay ny atao hoe mino, akizay manana n'izany finoana izany no hanana n'ilay fiainana mandrakizay. Izy aminareo any an-trano any rakizy mba te ho faly sy te ho sambatra. Mino an' Jesosy dia azo fiainana mandrakizay feno ny sosiny tsara rehetra ianao. Dia tsika hiaraka hivavaka rakizy. Andriamanitra rainy be fitiavanao, misaotra anao ny amin'ny fitiavana lehibe izay ataonao anay. Tianao ny hahasambatra sy hafaly anay, ary natolotra ao Jesosy zanakao latokana mba hananay anjarany amin'izany fiainana mandrakizay izany. Tsy dio manokana fa namasinao ny fony ankizy tsirairay avy amin'ity maraina ity, mba handray an'izany lesony finoana izany dia mba hampiatra any amin'ny fiainana, mba hanananay rehetra izay manaraka n'izao fandaharan'izao anjarany amin'izany fiainana mandrakizay izany. Dia misaotra ny amin'ny fahasoavana rehetra izay ataonao anay na dia tsy mendrika ary izahay, fa tononay aminaranao Jesosy sy mivavaka izany. Amen. Mialohany andrasantsika ny afatra izay hoe tendray mandray pastora dia andao anolotra hira anankiray ho antsika ny atoko-pihira. Jesosy ilay mpanjaka, mpanjaka n'izao tontolo izao, kanefa dia manaiky hitoetra anakaiky, anjaka sanapaka ao am-poko. Hiasambatra mena, sazatra raha mananamina, Jesosy mpanjaka, ora so mpanjakana. Jesosy ilay mpamonjy izao tontolo izao, nandatsaka izany, hamoty tony tany, hamotrany koa ny fiainako. Hiasambatra mena, sazatra raha mananamina, Jesosy mpamonjy, ora so mpamonjina. Jesosy ilay hoavy, hanava izao tontolo izao, izay tsy mbola zena, nahitany masona, no maniny olova manjaky izay. Hiasambatra mena, sazatra raha mananamina, Jesosy hoavy, miomana hitsena zizay. raisiko fifaliana ho tombontsoa indray no mitsidika ny tokantrantsika tsiraray avy amin'ity sabata masina ity. Fifaliana ho anay tokoa ao amin'ny distrika Nandrondra indray no
manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao miaraka amintsika ary dia manona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsiraray avy. Amin'ity anio ity dia hiakasitrahana manokana ny mpiara-miasa izay nanatanteraka izao fotoana izao ary indrindraindrindra izay nanonona ny andininy fototra izay natokana ho amin'izao sabata manokana izao. Araka ny fanambarana izay efa rentsika teo ao amin'ny Romanina 13:10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tokony hanao an'izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Teny Mariana manokana avy amin'io andalan-teny io ry havana dia ny hoe tokony hanao izany indrindra isika. Inona io zavatra tokony ataontsika izao izany. Ary ny faharoa dia ny hoe fa maninona no antsoina ho amin'ny fifoazana isika. Ary manaraka n'izany dia ilay teny hoe satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora. Fa andro manahoana moa izao andro ivelomantsika sy ainantsika izao. Ary ny farany dia ahoana amin'ny fomba ahafahako mivelona amin'izany fifoazana sy ny fanavaozana marina izany izay takiany tenin'Andriamanitra izany. Melohan'izany indrindra nefa dia anondrika ny lohantsika hivavaka fo isika. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay eo misaotra anao izay satria nomenao fotoana indray ahafahanay mandinika ny teninao. Ianao ilay fahazavana ary inonay fahanazava ny sainay sy ny fonay no anome fahazavana ihany koa amin'ny teny rehetra izay ao ambara eto. Koa mitenena tompo fa vonina ianao izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ho jerevantsika voalohany ary havany amin'ny hoe fa inona le zavatra tokony ataontsika indrindra. Ao amin'ny boky anankiray izay nosoratany anabavy Ellen White, ao amin'ilay boky antsoina hoe Selected Messages, izay boky voalohany ao amin'ny pejy 220 dia izao no teny ambarany. Ny fifoazan'ny tena toe-panahy marina araka an'Andriamanitra no zavatra lehibe indrindra sy maika indrindra amin'izay ilayntsika. Izany zavatra izany no ambarany anabavy Ellen White amintsika androany. Ny tena fifoazan'ny toe-panahy marina araka an'Andriamanitra. Ny boky faharoa izay nivakian'ny mpanompony teo ao amin'ny Titos 2:12 dia manoritsoritra ny amin'ny hoe karazana fifoazana manahoana no irian'Andriamanitra iainantsika. Izao ny voalaza araka ny fanambaran'ny teny soratra masina. Titos 2:12 mampianatra antsika handaha izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Zavatra anankiroa ry havana no ambaran'io teny io dia ny hoe ny voalohany handaha izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao. Iarahantsika mahita, iarahantsika mahalala fa efa tafiditra any amin'isam-baravarana, any amin'isa-tokantrano. Eny, ny zava-doza indrindra ara dia tafiditra any am-piangonana ny fiainana sy ny fivelomana amin'izany hoe toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra izany. Ary indrindra dia ny filany izao tontolo izao. Izany no antsoina amintsika ankehitriny. Ny fifoazana marina izany dia izao ny fandavana ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Fa ny faharoa tokony ho ataontsika kosa etsekilan'izay dia ny hoe ivelona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Tsy hoe amin'ny fiainana ho avy fa amin'izao ankehitriny izao no hitakiany tenin'Andriamanitra mba hivelomantsika ho amin'izany onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Antso atao izany izy ity, tsy antso atao ny amin'ny atao rahampitso na rehefa aveo na raha afaka pitso, fa amin'izao ankehitriny izao no antsoin'Andriamanitra antsika ho amin'izany. Fa maninona moa tsy hoe angatahana fotoana ny amin'izany fifoazana izany rehefa malala. Satria izay no hidirantsika amin'ilay fanontaniana faharoa, fa andro manahoana moa izao ary izany no hitakinan'ilay hoe izao ankehitriny izao no tokony hifoazantsika ho amin'izany ivelona amin'ny onony sy marina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Izao no fanambarana manaitra ambaran'ny Isaia 9:2.
Isaia 40:1 manao hoe fa indro aizina manarona ny tany, aizo pito manarona ny firenena. Ry ava malala, ambara eto a fa ny tontolo misy atsika kehitriny dia tena feno aizo, feno aizo pito izay manarona an'izany tany misy atsika izany. Tsy hoe le tany ny maizina fa nimponina ao anatiny dia rakotry ny aizina. Dia inona ary io aizina izay manarona atsika tsiraray avy io? Ny voalaza ny Timoty 2 ao amin'ny Timoty 2 toko 7 andiny 1-7 ry havana dia manoritsoritra ny hoe karazana aizina manahoana ara no mameno ny tontolo misy atsika. Zao ny fanambarana vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrao zao fa any aparany any dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, mpiteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriny, beboebo, tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko mangina miditra any an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesara ny fahotana, entiny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina, ary tahaka ny nanoerany jana sy jambra any Mosesy no anoenan'ireo koa ny fahamarinana dia ny olona maloto saina sady tsy nanam-pinoana marina, kanefa tsy androso intsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny andreo koa. Ry ava malala isany, izao vanim-potoana iainantsika izao, raha izay andalan-tsoratra masina izay novaka itsika, dia vanim-potoana izay mampitombo izay tsy izy ny fitotonganana ara-panahy, ara-pitondran-tena, eny ara-piarahamonina zany. Hitantsika ary iainantsika zany, tsy zava-baovao ny zavatra resahako amintsika satria efa miatra amin'ny isam-baravarana. Hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina, jerentsika amin'ireo fahitalavitra, rentsika amin'ny filazam-baovao, ireo tambazotra tserasera rehetra, dia hitantsika izany toe-javatra izany fa vao mariny ny Baiboly. Ary ny Baiboly dia boky anankiray izay mitory fahamarinana izay maharitra mandraka kehitriny. Ahoana ary ny atao mba hahafahako miaina zany atao hoe fifoazana sy ny fanavaozana marina izany? Inona ny lalina tsy maintsy izorako? Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:12 ry havana dia manambara an'izao teny izao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany koa. Ahoana ary ry havana no pirofo fa nandray azy ahoana ny amatarana an'izany? Melohany izany indrindra nefa ry havana dia izao ho jerevantsika kely ny aminy hoe rehefa manao ahoana moa ny olona anankiray no antsony Baiboly hoe zanaky ny devoly izy. Ny fanambarana ao amin'ny Jaona 5:14 dia hoy izy: ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Rehefa manao ny sitraky ny devoly zany isika dia antsona hoe zanaky ny devoly. Isaky ny manota zany tsika dia zanaky ny devoly araka izany fanambarana izany. Ny Jaona 1:7-8 dia manamafy izy manao hoe izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly nanota hatramin'ny voalohany. Ny hevitry ny teny hoe avy aminy ry havana eto dia azavaina ety amin'ny ambany eo amin'ny 5 izay manambara an'izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy: izay rehetra nateraka Andriamanitra tsy nanota satria ny voany mitoetra ao anaty. Zanaky ny devoly zany isika satria mpanota. Vaovao ratsy zany ry ava malala isany. Ary mino fa tsisy ho faly mihitsiny amin'ny fanambarana sy ny filazana fa zanaky ny devoly izy. Inoko fa tsy misy na dia iray amintsika aza te hijanona amin'izany toerana izany ka hipetraka ho amin'ny toeran'izany hoe zanaky ny devoly zany. Ny Baiboly ry havana dia manizingizina fa ny fo mihitsy no tsy maintsy hovana raha tiantsika no tonga zanak'Andriamanitra. Ny Salamo 1:2 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: sasao madio mba ho afa-keloka, diova mba ho afa-pahotana.
ny tenin'andriamanitra ry ava-malala isana no ampiasaina ho amin'izany fanadiovana izany. Ny tenin'andriamanitra no afaka hiteraka indray olom-baovao ho an'olona anankiray. Satria andeha ho jerevantsika ny fanambarany tenin'andriamanitra manamafy sy manam-pirofo izany fanambarana izany. Ny Petera voalohany toko voalohany 7:20 dia zao no ambarany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko voalohany 7:20 fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety ho loa fa tamin'ny voa tsy mety loa, dia ny tenin'andriamanitra izay velona sady maritra. Ny vo mety ho loa no niterahan'ny ray aman-drenitsika atsika ara-nofo, ary tamin'izany dia nafindra ny taty amintsika araka ny lalan'ny ara-nofo izay ny feny tarazo sy ny fananahana ireo toetrany. Fa raha tiana kosa ny ampiova ireny toetra izay nolovaina tamin'izy ireo ireny, dia tsy maintsy ateraka indray isika. Tsy ateraka ny ray aman-drenitsika intsony anefa, fa ateraka Andriamanitra amin'ny alalan'ny voa izay tsy mety loa izany. Ny tenin'Andriamanitra no fahazavana tian'Andriamanitra abdirina eo amin'ny fiainantsika sy ao amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity sabata masina ity. Izany fahazavana izany no ahafahan'Andriamanitra manohy ny asany eo amin'ny fiainantsika, satria io tenin'Andriamanitra io ry havana, io no manome aina, manome ny fivelomana araka ity baiboly ity, ary dia manome antsika ihany koa ny hery, fahasalamana, hanome antsika fiadanana sy fifaliana ihany koa. Amin'ny izay fotoana izay mantsy, amin'izay fotoana izay dia afaka hiteny Andriamanitra aoriana kely ao hoe indro tsara indrindra izany raha miresaka mahakasika ny fiainantsika. Izany mantsy ny tanjona mba hotratrarina amin'ilay fandavana ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity sy ny firongony, ary ny fanekentsika kosa hiaina sy velona araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Tiana ho amafisina ry havana dia izao, ny tenin'Andriamanitra mantsy no nentin'Andriamanitra namorona. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia mitantara sy manambarantsika an'izany. Mahery ny tenin'Andriamanitra, miasa ny tenin'Andriamanitra, manova ny tenin'Andriamanitra ary mamorona fo vaovao sy voronana vaovao izany tenin'Andriamanitra izany. Fantatsika tsara fa tamin'ny alalan'ny teny dia navita zavatra lehibe Andriamanitra, ary ny voalaza dia ny hoe indro tsara indrindra izany. Ary izany ihany koa no tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny Jakoba toko voalohany 9:20 ry havana dia manambara izao teny izao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny sitrapony ny terahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatra ny zavatra noforonony isika. Dikan'izany dia izao, ny olona izay mamela ny tenin'Andriamanitra hiasa ao aminy sy eo amin'ny fiainana dia ateraka indray amin'ny alalan'izany teny izany izy, ka mba ho tratran'Andriamanitra ny tanjona hiaina sy velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika. Inona ary zany ry ava-malala isana? Ny fehan'izany teny rehetra izany, inona no andrasana amiko sy aminao? Mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko 12 andininy fa 1:30. Lioka toko 12 andininy fa 1:30 manao hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa katsao ny fanjakany dia hanampy anareo izany zavatra izany. Asaina isika ry havana hikatsaka an'izany. Kolosiana toko 4:1 dia hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Mikatsaka mandra-pahita, mandra-pahazo, mitady, mikaroka, izany hoe misy ezaka mafy mba hampaharetana andrasana amiko sy aminao, ary anana fomba fijery izay miabo, miandrandra any ambony izany. Fomba fiaina izay manantena ny zavatra any ambony, anakaika ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Andeha ho izany toe-tsaina izany fomba fiaina izany no andeha hivelomantsika, ary izany ny tena fifoazana marina andrasana amintsika hiala amin'ny toerana ambany izay eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny fironana sy ny fomba mampanao izay mandaa ny herin'Andriamanitra izany.
ny Matio 4:20 andininy 7:10 ry havana de zao no ambarany fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Andeha ry hava malala isany ho toizana ny diatsika, andeha iroso amin'izany atao hoe fifoazana sy ny fanavaozana marina izany a isika tsiraray avy. Zao no ambarany Joda ao amin'ny Joda no vakitsika andininy 20. Joda andininy 20 no vakitsika de zao no ambarany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavah eo amin'ny fanahy masina. Asaina isika ry hava malala isany hivavaka ho amin'izany fifoazana sy ny fanavaozana izany, androso tsy am'tahotra ary andeha hitozo aza amin'izany hatramin'ny farany. Ny Jaona 2:30 de hoy ny ambarana raha mbola manana ny mazava ianareo de minono mazava mba ho tonga ho zanaky ny mazava. Ry hava malala isany andeha ino an'izany fanambarany tenin'Andriamanitra izany isika tsiraray avy. Eto mpamaranana ry hava malala de mankasitraka anao nanaraka ty fandarina manokana ity ary te hizara aminao le teny izay nambara tamintsika tany am-piandohana fa ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao ankehitriny de ny andaza toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao ka hiakaratsika amin'ny avoavo kokoa anakaiky an'Andriamanitra mba ho tonga eo tananakavanan'Andriamanitra ihany koa isika ka ho velona amin'ny onony sy ny marina ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Mirarintsika tsiraray avy ry hava malala isany mba hanatratra izany tanjona lehibe izany satria izao tokoa no ora tokony foazantsika amin'ny fahatoriana satria efa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro ninoantsika mahereza ary andeha hitojo hatramin'izany hatramin'ny farany isika. Andriamanitra ny tany ankonana tsiraray avy mba hanandrana izany fanandramana manokana izany. Rampitso 14 volana Novambra dia manomboka ny diantsika ho amin'izany hoe ny tena fifoazana marina koa dia mahereza indrindra raha lasa anabavy malala isany ny tompony omba antsika mianakavy. Amen. Ny tsodrano zay tandray mandray pastora maranantsika izao fanompoam-pivahana masina zao dia ndeha ataontsika ny laharakira 2:30 sy 10. Laharakira 2:30 sy 10. Aza mangina o mifoaza efakakile Jesu mirasaina ifampiraza fa efakakile Jesu azavarina na beaina efakakile Jesu azasundrina maimaina fa efakakile Jesu omiumanayana itenaziza kahasandatureni maso fa indro ny panjakana kahasandatu avony maso indro ny panjakana faoavy omiomana iana itenaziza omiumanayana itenaziza kahasandatureni maso fa indro ny panjakana kahasandatu avony maso indro ny panjakana faoavy omiomana iana itenaziza omafayanareli tompo miandry ny olona zavaboary miara misento miara
andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay any an-danitro, misaotranao indrindra izay ny amin'ity sabata manokana nomenao anay ity, miantso anay tokoa ianao ankehitriny mba hahatonga anay tsiraray avy ireto ho tonga amin'ny fifoazana marina. Ny fifoazana marina mantsy dia araka nambaran'ny teninao teo, fanifandavana ny rehaka sy ny toe-panahy rehetra tsy araka anao Andriamanitra, ary kosa ny fanekena hitombo amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka anao. Ampio mba ho tonga amin'izany tanjona izany izay tsiraray avy. Ka apetraka feno am-pelantananao reny teny izay nambara ireny, reny voa izay nafafa ireny, mba hitondra vobe ho an'ny fiainanay tsiraray avy izany. Ankehitriny hisaraka izahay. Andeha ho tononona ho an'reto zanakao izay manaraka izao fandarana izao any tokantrano any, izao tsodrano izao, ho tononona amin'ny anaranao izany Jesosy malala. Raiso ny tsodrano, ary ny tompon'ny fiadanana ane hanome anareo ny fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay ampitombo antsika ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina, ka hatrarantsika ireo toe-panahy araka an'Andriamanitra, anakekezantsika ny avo indrindra dia no tonga eo akaikin'Andriamanitra izany. Fiadanana ane ho amintsika mandrakariva. Amen.